Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Ahoana no tena ahafantarana hoe ity ilay vady avy amin'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mipetraka mandrakariva izany fanontaniana izany, indrindra rehefa tafaresaka amin'ny tanora ny tenako. Tanora izay roso amin'ny fanambadiana. Indray mandeha aza dia nisy tovovavy. Efa ray volana alohan'ny fanambadiana dia niantso ahy izy. Efa vita daholo ny fanomanana rehetra any Madagasikara. Io ve hono ny vadiny sa tsy io fa misalasala be hono izy. Matahotra hono izy. Dia manontany mihitsy izy hoe raha ohatra pasteur izy ka miteny hoe tsy izy io na tsy mety io dia tena mbola ajanoko mihitsy. Hoe za tsy hiteny an'izany, tsy anjarako no milaza an'izany. Fa izao fotsiny ambarako aminao. Dia ho azavaiko aminareo ilay zavatra niteneniko aminy. Ary any amin'ny faran'ity vidéo ity dia tena anome antsika valiny mazava tsara ny amin'izay hoe fomba amantarana hoe ity no anjara voatendry ho anao amin'ny fanambadiana izany. Andeha aloha tsika hiresaka kely tantara Mosesy. Mosesy koa manko dia nirahan'Andriamanitra izy hanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte. Tena mission impossible. Ianao olona mpiandry ondry kely ariva eny andeha hirahana hanafaka olona amina million anatina firenena lehibe anankiray. Dia hoy Andriamanitra hoe izao ny famantarana anao izy any amin'ny Exodus 7:12-20. Ary izy hombanao tokoa ao ary izao no famantaranao anao fa izao no efa naniraka anao rehefa hitinao mivoaka avy any Egypte ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Asa raha azonao zany zavatra zany fa ohatrany hoe mampime le izy. Azonao ve le mampime ao anatin'izany resaka zany. Andriamanitra zany miantso an'i Mosesy andana manao mission anao. Dia izao zany famantarana fa maniraka anao ho avy eto nareo hanompo anao eto amin'ity tendrombohitra ity. Zavatra le famantarana zany tena zavatra aty ariana be. Ny an'i Mosesy zao mety zavatra andrandray iny na tadiaviny dia hoe zavatra aseho anazy mialoha ananany antoka fa maniraka azy tokoa Andriamanitra dia miroso izy. Nefa ny Andriamanitra tsy izay le zavatra nambarana eto fa izy manao hoe izao ny famantarana mandeha anao aloha dia vitanao daholo ny zavatra rehetra dia miverina eto nareo manompo ana. Zay zany ny famantarana fa naniraka anao. Hafahafa be zany. Nefa tena tsy hafahafa fa zay mihitsy le fomba fiasan'Andriamanitra. Jereva ny nambaran'i Jesosy Kristy ary zao famantarana zao nanarak'izay mino izy. Jereva tsara famantarana hanaraka izay mino. Zany hoe le famantarana zany manaraka. Aoriana zany le famantarana. Aoriana le finoana. Ny olona mino zany dia manao zavatra izy dia miroso izy dia aoriana no aseho lay famantarana. Aoriana no aseho lay famantarana. Ary zay mihitsy ty ambara amin'ny tantaran'i Mosesy ity. Ary zay no olana satria ny fomba fiasantsika olombelona dia izao mitady zavatra ohatrany hoe famantarana sika, mitady valiteny sika dia ino no ahafahantsika hoe miroso na tsy. Zany mahatonga ny olona mazakazaka makany amin'ireny mpahita milaza ny tena no mpaminany ireny satria reny tonga dia afaka manome azy valiteny eo mihitsy hoe ie na hoe tsia. Fa izao nefa ny sitrapon'Andriamanitra ve zany. Ny tena ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izao mandeha amin'ny finoana isika fa tsy mandeha amin'ny fahitana. Ny jentilisa no mpitady an'izany atao hoe famantarana izany. Ny jentilisa no mitady hoe ameo anahy mihitsy aloha zao zay avo ino na zay avo anao an'izao. Fa itsika tsy zany ny mode de fonctionnement antsika. Fa ny antsika dia izao mino sika dia miroso sika dia ny mpandehanana eny no aseho an'Andriamanitra ny famantarana. Dia io zany tamin'ilay tovovavy zao ny ambarako aminao ny mahatonga anao manao an'izany fanontaniana izany dia satria mandeha amin'ny fahitana ianao. Jereva anao daholo ny zavatra rehetra ataon'ilay lehilahy sy ny toetrany sy ny fombany dia lasa tonga ianao dia matahotra. Izany hoe ilay zavatra hitan'ny masonao zany no irosonao na tsy irosonao. Fa aza manao an'izay fa na ny zavatra hitan'ny masonao io aza mety iovy io. Androany ianao mety mieritreritra anazy hoe tena tsara fanahy be izy dia tena endry be izy dia tena mivavaka be izy dia izao dia zany ve ny antony irosonao dia tena miteny aminao fa mety hivadika io raha pitso. Nefa ny olona mety hoeverina fa ratsy io mety ho lasa tsara raha pitso. Ka raha mandeha amin'izay famantarana hitan'ny maso zay tsika dia mazava ho azy fa mety ho diso fanantenana. Fa izao mandeha amin'ny finoana isika. Miroso sika fa na inona mitrango eo na inona toetrany olona na inona fombany dia izao Andriamanitra no miazona amin'ny fifankatiavantsika ary Andriamanitra no hanome vahaolana antsika eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra. Zany hoe aza mino na mahatoky ilay olona zay partenaire anao fa mahatoky ny tompo izay miasa ao anatin'iny olona zay ho partenaire anao iny. Zay zany le izy. Mandeha amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Miroso ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy zay azona amin'ny fifankatiavanareo fa tsy mandeha noho ny amin'ny fahitana hoe endry be ilay olona.
tsy izay mihitsy fa ho diso fanantenana ianao ka raha manana zay finono zay ianao a dia tsy salasala mihitsy ianao iroso amin'io fanambadiana io fa raha ohatra ka mijery zavatra rehetrarehetra ianao paramety indrindra dia tsy hanambady mihitsy ianao tsy hanambady mihitsy ianao nodika satria atahotra foana ianao iroso ary raha vao zay dia tsy mandeha amin'ny finoana ntsontsika zany nodikana dia izao ny valiteny omeko azy tena ohatran'io mihitsy hoe ny famantarana dia anaraka izay rehetra mino ary zay foana ny valiteny omeko ny tanora izay mametraka an'io fanontaniana io dia ny hoe ny hafantaranao fa io ny vady tena hoe avy amin'Andriamanitra dia izao ho tonga anao eo ambony alitara izy dia anao fifanekena sy voady aminy ianao zay zany zay raha ohatra zany ka mbola tsy tonga teny amin'ny alitara ilay olona fa nisaraka nareo dia tsy izy iny zany fa zay olona tonga teny zany matoa tsy voasakana mihitsy fa tonga treny amin'ny alitara amin'ny fifankatiavanareo a manao voady eo nareo a dia izay no hamantarana hoe iny zany mivady sahaza anao zany hoe eny ambony alitara io zany vao fantatrao eo anao zany vao mahita confirmation hoe tena ity zany le izy Andriamanitra dia manaiky anao nomiketo fa ity zany le vady sahaza izay natolotra ao anahy dia ho hitanao fa rehefa miroso anao a eny ampandehanana eny asa mandeha ny volana mandeha ny taona dia ho tsapana hoe way tena misy zavatra be deaibe ohatran'ny fameno taminay ary tena ity marina le vady sahaza izay nomen'Andriamanitra dia mijery koa anao le olona niaraka taminao taloha dia mahatsapa ianao manao ary tena tsy ny marina le izy dia izay zany aza miankinankina amin'izay ambarambaran'ny olona milaza azo pahita sy mpaminany mahalala olona nanatona an'ireny olona milaza ho mpaminany ireny ary dia nambarany izy amin'io a tena mandana olona ratokantrano be dia izao ny nambaran'ilay olona milaza azo ho mpaminany taminy manao hoe tsy io ane ny vadinao fa iry tantara tena marina zay ko aminareo zao iry ozy ny vadinao le olona nitondrono nefany a olona manambadiko izy zany manambady tonga eo dia ozy iry ny tena vadinao io le vady sahaza manao avy amin'Andriamanitra ozy dia inona nataony zareo samy misarahana ny vadiny dia lasa niaraka ary zareo hatramin'izao izy moa tsy vita fanambadiana mihitsy satria tsy mbola vita divorce fa tena ambony ambany ny fiainany tsy mety milamina mihitsy nanao dinika an'zareo na hafantarako an'izany hoe nisy mpaminany milaza taminy hoe iry ny vadinao iry ny vadinao indraindray zany ny zavatra tadiavin'ny olona tonga dia valy teny hoe ye tsy dia davin'ny pastera no anambara hoe ye io mihitsy no izy na hoe tsy io no izy tsy aza mitady an'izany fa tsy mandeha amin'ny fahitansika fa mandeha amin'ny finoana manana fotsiny finoanan'i Jesosy Kristy miroso ianao amin'ny fikarakarana rehefa ohatra ka tena misy zavatra tsy azo arina fa tena ravala izy dia ravala izy zany hoe tsy izy zany iny fa rehefa tanteraka le izy dia aza mieritreritra lavitra intsony vozy ianao hoe ity zany no anjarako dia raiso amin'ny finoana zay dia ho hitanao amin'izay fa ho izy famantarana rehefa avy eo aneo an'Andriamanitra aminao hoe io marina ilay anjara voatendriny ho anao mahereza ry havana tsy amin'ny fanambadiana ihany zany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy dia izao tadidio fa tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa mandeha amin'ny finoana ary rehefa miroso amin'ny finoana tsika omen'Andriamanitra antsika ihany ny famantarana any aoriana any ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen